Rotsakorona tsy nisy fahataperana, ino ny entina ny tsenana ny taom-baovao 2024 nanomboka tamin'ny 7 nangina ny teto amin'ny bord de la mer tsy ohatry ny isan-taona izany. Foana tsy nisy olona ny alarobia faraka amin'ny 30 volana desambra taona 2024 lasa teo. Ho an'ireo mpivarotra nahatsapa fa faty antoka lehibe noho ny tsy fisian'ny olona ihany koa ny fiakaran'ny vidin'entana hanika voatery nangoron'entana izy ireo. Zany efa réunion ny andro hoe orana efa any amin'ny folo miraiky amin'ny sasany voatonga. Fa androany zany le orana bonera be voatonga vao mielatrentana zay dia dia voatery zany aloron'entana zay satria na le olona marotana anazy tsy mivoaka le olona. Ohatra mitsatra le orana dia mbola mivarotra zay fa miandry kely zany zay ohatra ka tonga ny amin'ny valo mbola tsisy fitsarana voatery zany zay mbola afaka mivarotra zay isan-taona réunion. Fa aina fa misasasakata izy zay vao avy le orana efa zay fa ody mihitsy zay vao avy le orana. Fa tamin'ity vao mbola mivalo efa avy orana dia miandry ny raron'eto aloha zay. Isaky ny fetin'ny faran'ny taona na misy ny rotsakorona na tsy misy izany dia voretrany ireo mpanjifany. Fa tamin'ity indray mitoraka ity dia hafahafa noho ny tamin'ny taona rehetra nanaovana izy ireo ity asa fivelomana ity. Mipetraka ary ny fanontaniana, moa ve ny rotsakorona marina no tena nahakivy ny olona sa ny zavatra hafa?